araka mifahatanfatarana azy dia efa taranaka fa efatra ny fandimby any tantana nyity hôtely Lovasoa zay manana lazany a eto amin'ny faritra Itasy ity tsy eto amin'ny faritra Itasy fa fantatra fa ireo mpiseradina ireo guide touristique dia tsy mandalo fotsiny ihany eto fa dia mitondra an'ireo vahiny a mpizahatany a efa elo ny maro efa maro nanitikitika tia fantatra ny tantara momba an'ity hôtely Lovasoa Itasy ity a indro tompona andraikitra voalohany amin'izany manazava mahakasika azy. Za moa dia misotranao nandray feo teto amin'ity Lovasoa ity dia makasitraka mifandraisam-peo zany tompoko dia mitantaraiko ny momban'ny Lovasoa ny andohan'ny Lovasoa zany dia zay efa tena mpanao hôtely efa hatramin'ela teto ary zahay zao za tenako zao zany efa 4e génération fa hatramin'ny ray aman-dreninay taloha ray aman-dreny be anay efa mpanao hôtely efa talentana mihitsy zany ty hôtely ity sakafo gasy no spécialité anay dia mbola tsy niovan'izany zay hatramizao dia vao maro mitombo ny fanatsarana azy dia tonga daholo kosa reo le mpiavy avy any ivelany manao vakansa dia zay mihinana tonga indray mandeha aloha dia tsy maintsy miverina ary makasitraka daholo na ny fadiovana na ny tsiro-tsakafo dia mahatamana an'ilay olona dia mampiverina azy. Hiditra bebe kokoa mahakasika an'ilay hôtely Lovasoa isika inona ny tena mampiavaka anareo amin'reto hôtely maro be eto Itasy reto fa maninona ny ataonareo no mahasarika olona maro? Satria zahay zany voalohany indrindra aloha dia tsy mba manao sakafo tena congélé zany zahay fa ny sakafonay dia mi-préveny androany iny ihany dia nyrapitso tsy mihoatra an'izay dia frais foana zany le sakafonay dia tamana le olona amin'le tsiro dia tena spécialité anay le reo vahiny avy any ivelany dia mihinana steak-nay dia tena afa-po mihitsy iry zareo ary avy eo mandefa amin'ny Google indray izy hitanay hoe tsara be ny sakafo na ny steak malemy be trondro ngeza be dia trondro koa ny tena spécialité anay carpe sauce dia amalina tilapia sauce tilapia grillé tilapia frite dia manaraka azy eny foana moa ny accompagnement dia anan-drano salade tomate zany ato amin'andray tompo dia tsy hoe midoka teny fa mba afa-ponona amin'ny fahadiovana angamba satria ato aminay ato zany aty aminay misy misava dia mamenoty misy dokotera misy mpiandraikitra ny fahasalamana dia misava na lakozia na WC na ny trano fisakafoanana dia préparation rehetra iny dia afa-polo zareo tsy zareo no afa-po fa ny mpanjifa eny ary akoatran'ny sakafo vary laoka dia inona koa no azo tsofaina atao amin'ity hôtely Lovasoa ity? Dia mba manao plat vietnamien kelikely any zahay fa dia afa-polo le client indrindra dia riz cantonais tena nahagaganay. Inona daholo no amiditsika ato? Vary, lasopy, lamangazo, sisy inona daholo? Vary dia lasopy dia vary amin'anana, petit déjeuner, misao dia riz cantonais dia mofapolo tena spécialité anay. Ao misy an'ilay karazana plat hoe européenne, chinoise, malagasy, izy amin'ireo no tena spécialité anareo ato amin'ny Lovasoa? Malagasy malagasy rehetra. Raha te hiala etaeta zao ny vahoaka rehefa miditra ato dia mivarotra zava-pisotro ve ianareo? Mivarotra itoko fa tsisy alcool fa jus naturel tena spécialité anay carotte au citron dia ny jus star koa eo an-daniny. Fa zany ato zany tsisy alegalioka zay efa nazo lavahana amin'izao fotoan'izao nazo fahazon-dalana hitandrana moa zany legalioka tena tsy mba manao an'izany mihitsy zay hafatra farany avy aminao ho an'ireo mpanjifa rehetra mandalo ity Satsy indrindra fa ho avy zao ny mpanao vakansa dia ahoana ny hafatra farany? dia manasa nareo vahiny rehetra
na avilavitra na ny ivelany na eto Madagasikara zany a mba hitsidika an'ity hôtelina Ilovasoa ity fa mahazo fahafapo ary manome fahafapo tanteraka izahay tongava maro re tompo mitsidika ny Ilovasoa e.